Isaka etsy amin'ny ainaisam-pifilotsika resaka ilay Sampanaraha izay misahana ankapobeny fanatanjahantena mitondra ny anarana hoe La Maison du Sport moa ity Sampanaraha vaovao ity izay iresahana manontolo ny tontolon'ny fanatanjahantena indrindra ireo atleta. Amoaka ny antsona hoe annuaire du sport ary ny zareo vao amin'ny La Maison du Sport zay ho amin'ity volana May ity araka izany anaran'izany dia tokony ho tafiditra anatin'ity karazana boky kely ity avokoa ireo mikasika ny fanatanjahantena malagasy, ireo atleta, ireo fédération, ireo fikambanana maro isan-karazany mikirakira ny fanatanjahantena izay. Tafiditra indrindra amin'ny tanjon'ny fikambanana La Maison du Sport amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena malagasy dia amoaka ny antsoina hoe annuaire du sport izy ireo amin'ity volana May ity. Efa ny 900 ny tetikasa no vita hatramin'izao miara-miasa akaiky amin'ny La Maison du Sport amin'izany AMAO na ny fikambanan'ireo atleta olympique. Hatreto aloha dia club misy 500 ahitana ireo taranja maro misy eto amintsika no nampiditra ny mombamomba azy ao amin'io annuaire sportive io. Ao ihany koa ireo fédération isantokazy ny rikim-paritra ny mpanao gazety ary ao amin'ny lafin'ny fanatanjahantena io ny mpianatra mikirakira ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny ary farany ireo mpanao fanatanjahantena efa nahavita be teo amin'ny izay tontolo izay. Ankoatra ireo eto an-toerana dia efa tafiditra amin'izany ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena malagasy mipetraka any Canada, France, Suisse, Belgique ary États-Unis. Marihana fa evoaka taratasy amin'ny CD ary amin'ny web ihany koa ity annuaire du sport ity. Tena malagasy dia ahafantatra ny toerana sy ny adresin'ny fikambana isan-karazany izy ireo. Ao ihany koa ny fahalalana momba ireo atleta malagasy misongadina hatramin'izay. Milieu du sport riry dia mba te-hanao zavatra hafa kokoa dia hoe andao hanangana le association La Maison du Sport. Dia le association La Maison du Sport zany izay kasika ny développement du sport rehetra no ataony hoe inona ny hanatsaran'le izy. Dia misy fiaraha-miasa amin'ny natation, fiaraha-miasa amin'ny triathlon, fiaraha-miasa amin'ny AMAO. Dia ity indray asa manokana ataony La Maison du Sport le annuaire du sport ity. Le annuaire du sport zany dia maka izay olona rehetra na sportive izy na ancienne amin'izao na club na ligue na fédération raha vao mikirakira ny tontolon'ny sport na sponsor ihany koa afaka miditra anatin'le annuaire. Dia le annuaire io rehefa vita zany avoaka amin'ity volana May ity dia misy taratasy ohatra le annuaire amin'ny poste reny misy taratasy zany dia misy ihany koa le izy site web la maison du sport.net dia misy ihany koa le izy CD. Dia ny fomba fidiranao misoratra anarana maimaimpoana ho an'ilay hoe te hisoratra anarana fotsiny zany afaka miditra ao maimaimpoana, afaka maka toerana lehibe dia arakaraka le toerana faritana raha ohatra ny hoe abena carte de visite le izy zany 2000 ariary. Dia avy eo amin'izay ny format définitif atsina A4 angeza A4 dia mizarazara iny A4 iny raha quart de page na A4 zany 50 000 ariary, demi page 100 000 ariary dia ny une page 200 000 ariary. Hatreto aloha dia mbola ireo atleta sy fikambana eto an-drenivohitra no nandray anjara mavitrika tamin'ny fampahafantarana azy. Mbola sarotsarotra tokoa mantsy ny mitandrina mombamomba ireo mpanao fanatanjahantena sy fikambanana avy any amin'ny faritra. Manoloana izany dia manentana ireo izay liana amin'ny idirany ao ny fikambanan'ny La Maison du Sport. Aoriana fivoahan'ny ity annuaire du sport ity dia inona ihany koa fa ho an'ireo mpankafy sy ny fanatanjahantena. Ny olona mikarakara sy mikirakira triathlon dia tamin'ny alalan'ny roza zany nahafantarany hoe izay